Fa ny miarabantsika tsy rerevindray tratsika alatsinainy maraina ity sofan'Andriamanitra trano sika izay manome antsika tombonandro ary nahafahantsika mandray ny teniny amin'izao maraina izao. Raderantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavaksika. Ny Tombaandriamanitra atolotra ianao dia nalaza ny atsy voninahitra kasitrahanay ianao izay manome izay rehetra ilainay ary miaina ny fomba manokana ahafahanay mitraka sy ahafahanay mihazona anay. Tsotra ny tompo izay mamaiky amangina isan-tokantrano sy veto ary aoka ny fahamarinanao tokoa hanafaka anay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha mofonenantsika androany dia manao hoe ahina manokana ny ankizy. Alaina amin'ny Isaia 7:20 manao hoe izao no hiady amin'izay miady aminao ary izao no hamonjy ny zanakao, amen. Ny voadin'i Davida voarakitra amin'ny salamy fa araiky amin'ny 100 dia tokony voadin'izay rehetra miantsoroka ny andraikitra amin'ny fiarovana ny tokantrano sy ny hery-miasa mangina avy amin'izany. Izao manko ny tenenin'i Davida manao hoe hitandrina ny lalana marina aho andeha amin'ny fahitsiany foka ao anatin'ny tranoko aho tsy ampitoetra zava-dratsy eo anolohan'ny masoko aho. Amorona saim-petsy maro ny fahavalon'ny fanahy mba hitomana ny sain'ny tanorantsika hiala amin'ny finoana mafy an'Andriamanitra ho amin'ireo fanao mpanompo sampo eo amin'izao tontolo izao. Aoka hodiniana tsara rehefa ampitandremana ny menan'i Israely fahiny. Tsy mitsahatra ny ezaka ataon'ny Satana handotoana ny fisainana sy hanomana ny fahaiza-mandanjalanja ary tsy maintsy tena miambintsika. Tokony ataontsika noho izany izay hiarovana ny tokantranontsika amin'ireo hery-miasa mangina tena manimba. Misy ray aman-dreny maro mbola mila mianatra betsaka momba an'izany. Ho an'ireo izay mihevitra fa afaka mamaky ankalalana an'irony tantaran'ny foronin-drony izy dia izao no lazaina aminy manao hoe mamafy voy ianareo ary tsy ho tianareo ny hijinja ny vokatra izany. Tsy misy ara-panahazo tovozina avy amin'ny famakiana rahatsoratra tahaka an'ireny. Mifanohitra amin'izany aza mandrava ny fitiavana ny fahamarinana madio ny ten'Andriamanitra izany. Miasa amin'ny alalan'ireny Satana mba hameno ny saina amin'ny hevitra tsy marina sy tsy misy ilana azy. Nefa tokony handalina hampahazotoana ny tenin'Andriamanitra ny saina. Amin'izany no handrobana ny fotoana sy ny herin'ny olona narivony maro ka tsy hanan'izy ireo ny fifehezan'ny tena ilaina hiatrehana an'ireo olana izay sarotra eo amin'ny fiainana. Aoka ny tanora ampianarina andinika tsara ny tenin'Andriamanitra ary rehefa raisina ny fanahy zany dia ho tonga manda matanjaka matonitra ny fakapanahy ka ho tanteraka amintsika olo mpanao salama ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao ary hoy izy hoe ny tenin'ny molotrao ihany koa no nitandremako tsy ho amin'ny lalan'ny mpanao ankeriny. Raha nampatokiny ireo torohevitran'Andriamanitra ireo dia ho tonga amin'ireo tanaorantsika ny fahasoavana mahavonjy Kristy. Ahina Andriamanitra manokana mantsy ny ankizy behaviny mba ho tia sy hankatoa azy ary manaiky ho feheran'ny teniny ka ho tonga mpanompo lahin'Andriamanitra sy mpanompo vavin'Andriamanitra matanjaka tokoa. Izy no fahazavana izao tontolo izao eo amin'ny tontolo rehetra misy azy na amin'ny fianakaviany io na eny amin'ny toeram-piasana na amin'ny toeram-pianarana na eny amin'izay hanerahana azy itoran'ny filazantsara. Izany no irena ho tanteraka ny fiainan'ireo tanorantsika mba ho fitaratra tokoa amin'izay rehetra atao. Amen. Fahavatsika. Sotrana indrindra izay rahoana amin'ny teninao izay miresinay an'io. Mangataka aminao izay mba hiasa tokoa eo amin'ny ivon'ireo tanorany ka izay ray aman-dreny tokoa dia hamafy zavatsoa amin'izy ireny mba ahafahany voa tsotra sy tsara mitsipoka ao anatiny ka tonga azy olom-balona amin'ny fitaizana sy ny fahamarinana. Anaran'i Jesosy, amen. Sa
piaro